Ijery ny olana eny anivon'ny fokontany kosa isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity olana itovizan'ny fokontany. Manerana ny Madagasikara moa indrindra ho an'ireo tanan-dehibe ny fandrindrana ny resaka fanadiovana noho ny fahatsapana izany indrindra ary no antony nanolorana fitaovana entina manadio ho an'ireo fokontany miisa 8 ao amin'ny boriboritany voalohany. Maro ny tombontsoan'ireo avy amin'ny fokontany tamin'ny fisian'ny asa miaro ny maha-olona ka tafiditra anatin'izany ny rafitra fahadiovana sy ny fikojanan'ny rano. Anisan'izany ny fokontany Manarintsoa, manana ny fandaminana manokana amin'izany izy ireo mba handrindrana ny fanadiovana. Mba hisian'ny fahadiovana eo amin'ny fokontany dia olona 4 no karamain'izy ireo hanateraka ny fanadiovana, tafiditra amin'izany ny fanangonana ny fako isa-tokantrano. Ka ny vola 500 ariary alohan'ny isa-tokantrano izay miisa 700 no andoavana ny karaman'izy ireo. Veloman'ny RF2 zany dia ireo mpiarabe zany hoe sady tokonana zany na isam-baravarana misy cotisation aloha na latsakely entina mamelona ny RF2. Dia eo ihany koa zany ny fandraisana anjara ataon'ireo le malalatara varotra lehibe association isan-karazany. Ireo zany no mahambe vola hoentina mamelona ny RF2 zay manakarama-piasa anankirefatra manao fanadioana ny fako manatra zay baka manadio ny laran'olona sy manadio le fako. Efa tamin'ny taona 14 no nisy ny tetikasa fiarovana ny maha-olona ka mba hampandrosoana trano ny fanadiovana dia nanotra fitaovana avy amin'ny tetikasa nampiana izany. Raha ny momba ny fanomezana androany moa dia ny rahantsika nahentoeny fa ny habitat no anisan'izay mpiara-mony ambonafika tamin'ny commune Antananarivo ny amin'ny fananganana ny RF2 io izay tsy hotantarantsika loatra tsony angamba satria fa elaela ihany izay resantsika momba ny RF2 dia anio zany dia nisy fokontany maromaro tokony voalohany izay nahazo fitaovana ho ampiasaina amin'ny fampandehanana ny RF2. Vola mitetina $10,000 no entiny avy amin'ny UN Habitat amin'ny alalan'ny tetikasa miaro ny maha-olona ka tafiditra anatin'izany ny fiarovana ny olona amin'ny fananany, ny fahasalamana, loza voajanahary, loza andrenivohitra toy ny haitrano, eo ihany koa ny lafin'ny toe-karena ka olona 209 no ezahana omena fanofanana arak'asa satria raha araka ny fanadihadiana ataon'izy ireo dia ny 800 ny fokontany dia manana asa tselika avokoa.